tenanao. Androany tompo hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehetra ny fanahy. Hietry ny nofo ahatakatra ny saina irehetra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sika rehetra ianao hoe amen. Afaka mahazo ny toeranao ianao ampifaliana fa miarabantsika tsiraray avy indray amin'ity andro anio ity saorana ny tompo hoe afaka mbola miaraka tahaka izao tsika ry fotoana androany dia inoko hoe isy tombo-pahasoavana manao an'izay. Vonavianao indray niafatra ary ny ao anatin'ny foko ka lasika nabavy dia niantsonay mivady dia tsy hoe niatonganao miliardera fa niatonganao ho any an-danitra. Ny antom-pisian'ny fiangonana dia nifampitantanatsika ho any an-danitra. Ny tanjona dia niatonganao hatanjaka ara-panahy. Amen na? Noho izany androany zany tsy hisy resaka hoe fitahiny fa izay hampatanjakanao ara-panahy ny resantsika eto androany. Iresaka isika androany ireo hoe tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra. Be dia be ireo olona mieritreritra hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia ao anambany fahasoavana dia samy manao izay tiany dia mandeha ho azy. Tsy marina izany. Jesosy no loharanom-pahasoavana, izy no antony fahasoavana, izy mihitsy ilay fahasoavana, izy ilay ray ny fahasoavana, andina ny fahasoavana. Kanefa na izy teneny ary nisy zavatra mbola tsy maintsy taminy. Dia ndaontsika hianatra anireo tsy maintsy amina olon'i Jesosy etsika. Ny tanjona hoy dia niatonganao hahery ara-panahy ary ho tonga ny an-danitra ianao. Amen. Tamin'ny maraina dia miresaka manokana ny hoe teboka aloha voalohany dia hoe tsy maintsy ateraka indray. Ary ny faharoa inona ny faharoa izay teo tamin'ny maraina? Aino tsisy teo tamin'ny maraina? Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Amen. Voalohany tsy maintsy ateraka, ny faharoa tsy maintsy mivavaka mandrakariva. Teboka fahatelo iarahantsika androany ary. Teboka fahatelo ao amin'ny Jona toko fahatelo andiny fahatelopolo. Vataniko io akaikinao mila mitondra boaka-panahy hoe amen. Raha mamono foana dia manjary malemy taona. Fa misy fotoana koa mba mila zavatra mila mihinana tsaramaso, matanjatanjaka. Amen. Taoratorana kely, taoram-pifika kely. Zao lazain'i Jesosy Kristy, izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy miely. Amen. Tenekeno akaikinao tsy maintsy anankiray hoe zany hoe amin'ny fiainana zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, tiako tena iaino tsara ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia tadidio fa izy tsy maintsy mitombo dia ianao tsy maintsy mieny ianao. Tsy moramora miaraka amin'ny tompo. Misy olona rehefa tafiaraka tamiko dia miteny resaka amiko izy hoe pastera dia miaraka aminao izy tena manova be mihitsy, akoatrany hoe manova tsara. Fa ny sasandray tena miteny amiko izy hoe tena rehefa miaraka taminao tena rava mihitsy ny karaktera, tsy ohatr'izany mihitsy ary. Dia hoy zany saorako ny tompo ilay olona zany amin'io te asika amiko. Rehefa miaraka aminao tena niova. Za taloha izy olona masika fa miaraka aminao lasa tsy afaka masika intsony. Miaraka aminao tsy afaka entitra be intsony. Miaraka aminao izy dia izay zavatra tenenao dia tsy maintsy nona daholo. Tena niova be mihitsy aho izy dia hoy zany hoe misaotra ny tompo. Ny antony ka lasaka nabavy dia izao, izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy mieny. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany ianao dia miomana
fanomboka anjavona le mahainao anao. Le personnalité anao io mihitsy. Le hitanao le hoe ataoko malala ny anarako. Hoe tsy malala anga vao miaraka amin'ny tompo ianao dia miomana fa zay zavatra izay Jesosy tsy maintsy mitombo fa zay tsy maintsy miaina. Ny fanapahan-kevitrao hiaraka amin'ny Jesosy dia manapa-kevitra ianao hianjavona. Raha vao manapa-kevitra ianao miaraka amin'ny Jesosy dia manapa-kevitra ianao fa tsy ianao intsony ny important. Ny karakteranao rehetra rehefa miaraka amin'ny tompo dia miomana fa tsy maintsy ho brisé ianao. Vitsivitsy ihany manao amen. Zany hoe famarinana. Ny tanjona amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasaka nabavy dia izao. Izy mitombo amin'ny fiainanao, manjavona le mahainao anao, dia manomboka be izy amin'izay le hita. Zay le miaraka amin'ny tompo ka. Zany hoe le personnalité anao io mihitsy brisena. Zay mahatonga anao misy fotoana tena misy zavatra tsy tatinao tonga amin'ny fiainanao. Misy zavatra tena mandratra anao, tena marary anao tonga amin'ny fiainanao. Ny antony tsy le olona ny ratsy, tsy le zavatra ny ratsy, fa Andriamanitra ny tsara. Tsisy olona mihinana vary miaraka amin'ny akotry, miaraka amin'ny akofana ny ray azy. Fa mba hahatonga an'ilay vary hivoaka ao anatin'ny forony iny dia tsy maintsy atao inona ilay vary? Totoina. Miaraka amin'ny tompony indray tsy maintsy tena kely akaikinao tsy maintsy voatoto hoe. Zay ny miaraka amin'ny tompo hoe. Tsy ratsy le izy. Marary le izy. Fa izao anefa izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina. Le mahainao anao mihitsy no tadidio. Le mahainao anao rehefa miaraka amin'ny tompo le ampiponao tsisy ilaina azy. Akotry. Tsy akotry moa zany fihinanana iny. Apombo. Apombo iny. Izy tsy maintsy mitombo. Mba tenenykeno akaikinao. Izy tsy maintsy mitombo hoe. Dia za tsy maintsy miaina hoe. Amen. Ianao zany raha vao miteny hoe Jesosy manolo tena anao aho dia miomana fa miditra ao anatinao tokoa izy. Ary miditra ao anatinao izy hanovanao hanahaka azy. Ny zavatra hitako fa lasaka nabavy dia izao. Andriamanitra dia Andriamanitra envahisseur. Hitanao, no filazantsara zao manomboka ao Jerusalema. Dia avy eo mienvahirany Jodie, dia mienvahirany Samaria, dia avy eo hatramin'ny farantany. Zay ve ny filazantsara? Zay ny filazantsara, mienvahira. Dia rehefa tonga ao aminao koa izy dia miomana ianao, fa hienvahira amin'ny fiainanao iray manontolo izy. Ary zay ny hatongavany mba hanovanao. Raha misy olona miaraka amin'ny tompo ka tsy miova, dikan'izay le olona ny hafahafa fa tsy Andriamanitra ny tsy te hanova. Tena nkeno akaikinao hoe tena ohatran'ny taolana tokoa le izy hoe fa mahasoa. Tena nkeno akaikinao taolana mahasoa e. Zay le miaraka amin'ny tompo e. Le toetra tsika tadidio fa rehefa miaraka amin'ny tompo misy zavatra tianao atao fa tsy avelany. Tsy avelany ataonao. Misy toetra anao taloha fa tsy tokony ataonao intsony. Amen. Raha mbola te hanohy ny fiainanao taloha ianao dia tsy tokony nanomboka niaraka tamin'ny tompo. Ka tsy marina avy izany e. Fa rehefa miaraka amin'ny tompo zany ianao dia tokony ao an-tsainao lalandavany hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia tsy maintsy hovainy aho. Tsy nitarehako no hovainy. Hoe nanomboka niaraka tamin'ny tompo Mr Bean dia avy eo mivadika Tom Cruise. Hoe niova
miova be kosa ny ianao zany naoka lasaka na vava tsy any amin'ny tarehy izy fa any amin'ny karaktera le karakteranao mihitsy no vaina hatrany amin'ny fototra raha ohatra ka misy zavatra latsaka lalina ny anatinao karakteranao latsaka lalina dia aza gaga ianao raha loarany amin'ny farany lalina tenikelo kaikinao ohatry ny ezana aleo no isotro dite kely le izy ka lasaka navavy zany miaraka amin'ny tompo le izy zany ny olana ankehitriny dia atao malaza loatra ny hoe mora miaraka amin'ny Jesosy fa zao ny zavatra nylazainy ane maivana ny ino ozy izy nietako ary mora ny ziogako dika zany miaraka amin'ny tompo misy ioka ary misy entana ary enta mavesatra fa mahamaivana azy dia izy hoentinao miaraka aminazy amin'ny fanampiana amen fa aza mieritra za zany tena mangataka atsika kristianina mihitsy hoe esory eo anatin'ny sainao le hoe mora miaraka amin'ny tompo dia le hoe alleloia foana dia amen dia alleloia foana nao raha lasaka na vavy tsotra zany le izy tsotra zany le izy matoa ianao andeha lavitra miaraka amin'ny tompo zay andalo zavatra be dia be ianao tenakeo kakina andalo zavatra be dia be ianao e fa le izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miena dia niomana zany ianao fa ho ahenany tsikelikely ianao ahenany tsikelikely ianao ary io no lalàna dia zao zay mafy ahena moramora ataon'inona ataon'inona tsara zay le moa donainany mafy tenikeno kakina tandremo sao dia donainany fotsiny le zavatra mafimafy ao anatinao io mihitsy ozy izy ahanty tsy mety ty dia ahoana na magiana anazy mora rehefa ohatra ka alaina ny vy anankiray ka le vy ovainy aka endrika anankiray inany tsy maintsy atao amin'iny vy iny tsy maintsy anefa ao anaty afo ary tsy afo moramora fa afo tena mahamay ary rehefa mamay tsara iny zay vao angalana iny maro tongeta be zay vao kapohana rahalasaka nabavy eo ny fo vatonao miomana fa raha tsy vonona ny ova ny olona dia ho donainany io raha tsy be ty le moa hoe donainany zao ndraika lasaka nabavy ny fahamarinany raha hoe hoe tompo azazy atao an'izany zay vavaka hoe tompo azazy atao an'izany diso satria nahoana dikany hoe tompo dikan'izay tsy anao ianao fa anazy anazy ianao dia ozy izy hoe raha anahako ianao dia zay tiako no ataoko aminao tenekeno akaikinao ozy izy Jesosy aminao hoe raha anahako ianao dia zay tiako no ataoko aminao hoe zay mba tonga hoe misy fotoana zany ianao hoy izy hoe tena ohatra mba manana planina ho an'ity olo tya ohatra mba tiako hovaina ny toepoany fa ty toepony ty tsy mety ty toempo ty tsy afaka andehanany lava dia ozy izy mba novana ny toepony donainy kely ataovy malao mavesabesatra amin'ny voalohany malao kelikely aloha dia mbola miakatrakatra kely nao wa dia ozy izy eo ampiakarany mihitsy malao kesakesa tenikelo kaikinao hafa ile miaraka amin'ny tompo hoe izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy miena miaraka amin'ny tompo ka lasaka nabavy tsy maintsy miova ary rehefa tsy manapa-kevitry ny ovy ianao dia izy ny anovanao satria te hanana ny tsara izy zao foana ny zavatra ao anatin'ny saiko ao matetika hoe tsara loatra ny lanitra ka tsy afaka hidigana zavatra tontonony haveriko fandohany tsara loatra ny lanitra ka tsy afaka hidigana zavatra atontonony
dikan'izany raha te hoany aby dia mila amboarina aby vitsivitsy aby ny amena tena tsy dia resy lahatra tsara le amena anao amena tsika koa tsy antso hoe amboary Andriamanitra misika anankiray izay ano hoe asehoia ahitako toe-panasy ny fahotako anamaiza tafasaraka aminao meu fitsepana meu fisenanao mba ijoro futuruturu sovarina takarina za fianako tsy samiraniniry isaky ny mienaraniniriny ako dia mahazo valim-bavaka magaka fa rehefa vola sy zavatra mahafinaritra ny angatahako tsy mivaly eo ny eo fa rehefa iny ny angatahako aingana be raha vao miteny aho hoe eo tsy lanyle tonga ihany fitahina ny fiainanay elaelana izy midiny fa raha vao hoe asehoiay ahitako tapoko eo misy zavatra tsy ekletinao Andriamanitra iny ty za tsy manentana anao hoe mangataha fa izao na tsy angataka ag ianao izy mahalala ny fanamboarana anao amen ny zavatra tsy maintsy hitranga amin'ny fiainana zany dia izao izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy miaina dikan'izany tsy maintsy azany ahenana amen ary tsy maintsy manena tena inona le hoe manena tena manety tena mahafinaritra amin'izy ane dia zao tika raha tsokona fotsiny hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina dia tsotra be ny dikan'izany ane izy ny tsy maintsy mivelatra amin'ny fiainako fa za tsy maintsy miaina amen tapany farany sady ao anatin'ny ray minitra amaranantsika anazy dikana hoe izy tsy maintsy mitombo dia dikan'izany izaho izany ny fiainako dia mila manao zay mampitombo azy eo amin'ny fiainako amen aveko fandroany za zany mila manao zay mampitombo azy eo amin'ny fiainako amin'ny alalan'iny fiainam-bavaka fa makiko ny tenin'Andriamanitra fa azo toko mamonjy fotoam-bavaka fa nompoko an'Andriamanitra amen aveko farany izy tsy maintsy mitombo zany hoe tsy maintsy manao zay hitombony eo amin'ny fiainako amen le zay ivavakantsika rekehitriny ho atsika tsiraray avy mba tika anao androany ilaza hoe Andriamanitra enao niriko hitombo amin'ny fiainako ary za kosa manapa-kevitra ny eny anety tena satria izy zavatra fantatro Andriamanitra Jesosy no tsy maintsy mitombo amin'ny fiainako vavahy ianao tenenintsy Jesosy eo ianao tsy maintsy mitombo amin'ny fiainako mitombo eo amin'ny fiainako ianao mitombo eo amin'ny foko ianao mitombo amin'izay momba rehetra Jesosy mba tsika ianao raha anao ty vavaka ty androany vavaka tsotra laza hoe Jesosy eo ny amiko manontolo ampio anety azy ekeko ny hiena Jesosy ekeko no amboarana Jesosy ekeko tompony tombonao amin'ny fiainako dia toa vavaka zany ho atsika ny tokantrano rehetra ho atsika miaino onjam-peona mijery televiziona lazao mihitsy Jesosy eo ahenanao amin'isy fotoana manaiky ahihena manaiky ahihena ny personnalitéko mihitsy no ekeko ihena ny ampopoko ahena tompo zay momba rehetra Jesosy eo aoka mba ihena vavahy ianao lazao mihitsy tompo mitombo amin'ny fiainako ianao metoem-ponao lazao mihitsy Jesosy metoem-ponao metoetsainao Jesosy meu fomba fijerinao misy fomba fijery tamin'ny fiainako
mila miova. Misy toe-pota amin'ny fiainako mila miova. Mba tiako andao mila afaka aminazy ianao Jesosy eo. Mitomboa atao anatiko ianao. Mitomboa Jesosy. Mandroso Jesosy tongaso ianao e fa maneranao ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasi hoao Jesosy fa manantenanao e fa faran'izay ilay iositiko eo anilanao mandroso Jesosy tongaso ianao e fa maneranao ny fanatrehanao maniry fo dia hitoeranao kasi hoao Jesosy fa manantenanao e fa faran'izay ilay iositiko eo anilanao. Itonga amin'ny fiainanao tokoa ny Jehova ary iainana ianao eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.